sandany ariary mitotongana manakaiky ny 10,000 ariary ny 2 euro. Fanavotam-pirenena tompona ndraikitra ny rehetra. Fandikan-dalàna taon'ny fanjakana nakaizany HCC hoy Parena Auguste. Arivany talata fahina ny volana Aogositra taona 2024 manatra ny fiaravana to place sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asany ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao politika no isataratsika ny fampalalam-baovao tsy ara-dalàna ary mandika ny lalam-pandrinana ny fanolorana ny fandaharan'asa ho fanatanterana ny politika ankapobeny ny fanjakana na ny PGE izay ho atolotra ny filan-kevitra izay atolotry na eny anivony antenimieram-pirenena izay efa aritana mazava fa tsy maintsy mandalo eo anivony filan-kevitry ministra hoy ny filohan'ny firaisan-kinina Marc Ravalomanana nandritra ny fanambarana antaratasy izay nataony androany tato vaovao ny Ando Miaratiny. Mazava ny voalaza ny andiny fa 5 amin'ny lalam-panorenana milaza fa ny filohan'ny repoblika no mamaritra sy manapaka eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ny politika ankapobeny fanjakana na ny politique générale de l'État na ny PGE. Manampy izany ny andiny fa 1 amin'ny lalam-panorenana milaza fa ny Premier Ministre no mamaritra eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny fandaharan'asa ho fanatanterana ny politika ankapobeny fanjakana. Ary ny andiny fa 7 amin'ny lalam-panorenana dia milaza fa ao anatin'ny 3 andro aoriana ny endrenan'ny Premier Ministre no anolorany fandaharan'asa anatanterana ny politika ankapobeny fanjakana. Araka izany, eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta no amaritana sy anapahan'ny Premier Ministre ny fandaharan'asa anatanterana ny PGE izay atolony ao anatrehan'ny parlemanta. Fivorina miaraka ataon'ny Premier Ministre sy ireo ministra voatendry ara-dalàna ary manana fahefana feno atao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta. No tsipiny teo anivon'ny firaisan-kina tao anatin'ny fanambarana nataony fa ireo ministra nametra-pialana dia tsy manana fahefana feno afa-tsy ny fampandehanandrarano andavanandro ihany na ilay antsoina hoe expédition des affaires courantes. Ratsaivina nefa efa nametra-pialana ny 10 Jolay lasa teo ny gouvernemanta ary nankatoavy ny filoham-pirenena izany. Mbola tsy voatendry hatreto ireo asolo azy afa-tsy ny Premier Ministre irery ihany. Tsy ara-dalàna ary mandika ny lalam-panorenana araka izany ny programan'asa ho fanatanterana ny PGE izay atolotry ny Premier Ministre eny anivon'ny antenimera raha tsy ho faharitana sy tsy ho tapahany eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta voatendry ara-dalàna sy manana fahefana feno ho ny fanamafisana. Tokony ho voatendry alohan'ny zoma 5 Aogositra ho avy izao hoy ny firaisan-kina ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta mba ahazoan'ny Premier Ministre anolotra ny fandaharan'asa ho fanatanterana ny PGE eny amin'ny antenimera mifanaraka amin'izay voalaza ny lalam-panorenana. Manamafy ny zava-misy fa efa fanaovana tsinontsinona ny malagasy sy fanampitehana ny firenena ny tsy famitrana gouvernemanta feno sy tsy ara-dalàna hitantana ny firenena efa ho 7 volana izao. Fanaovana tsinontsinona ny antenimera ihany koa ny ho fanolorana ny Premier Ministre ny fandaharan'asa ho fanatanterana ny politika ankapobeny fanjakana izay tsy nofaritana sy ny tsy tapahana ateo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ara-dalàna. Araka ny voalaza ny lalam-panorenana ao amin'ny andiny fa 4 dia andraikitry ny filoham-pirenena no manendry ny mambra ny gouvernemanta avy amin'ny fanolorana ataon'ny Premier Ministre. Mipetraka ary ny fanontaniana ny Premier Ministre avy no tsy mahavita nanolotra olona ho tendrena ho ministra sa ny filoham-pirenena no tsy mety manendry ireo olona izay atolotry ny Premier Ministre ho mambra ny gouvernemanta. Tokony ametra-pialana izay rehetra tsy mahavita manatanteraka ny andraikitra apetraky ny lalàna na ny filoham-pirenena na ny Premier Ministre ho ihany ny firaisan-kina. Nanao sony ity fanambarana ity ny filohan'ny firaisan-kina Ravalomanana Marc. Mbola mandidina izay vaovao izay hatrany dia tsy manaraka ny lalàna ny fiantsona fivoriana tsy ara-potoana izay ataon'ny filohan'ny gouvernemanta io hoy Parena Auguste izay mpitondra teny ny firaisan-kina androany. Nambarany fa misy ny lalàna mamaritra ny amin'ny fandrafetana izany tetikasa ankapobeny ny fanjakana na ny PGE izany fanadiadiana eo amin'ny sarotsy ny rajariny mbola avatsara. Tsy fahanaran-dalàna no zava-misy amin'ny fandrafetana ny programa ankapobeny ny fanjakana io. Tsy tokony isy ihany koa na ny filan-kevitry ny ministra na ny filan-kevitry ny gouvernemanta satria tsy misy mpikambany gouvernemanta amin'izao fotoana izao. Tsy fahanaran-dalàna indray no ataon'ny fanjakana izao milaza fa iantso ny fivoriana tsy ara-potoana anolorana ny PGE amin'ny fa 5 sy ny 12 ny volana Aogositra izao hoy ny mpitondra teny ny firaisan-kina Parena Auguste.
misy lalàna mamaritra mazava tsara mahakasika indrindra io fandrafetana tetika sa ankapobe ny fanjakana io ho etrany ny fanazavany sahira moako izy io satria zany izy tratry le contrainte temps izy satria tsy maintsy farany am'le 12 farafatarany 12 ny article 99 de izy nefa hatram'izao tsy mahavoasanga ny gouvernement sahirana be izy zany satria tsy mahavoasanga ny gouvernement fa io de ataona amboletra fotsiny le raha ary ny mampalahelo de zareo tokony mba manao arbitre miresaka lalagna ny HCC mba tokony miteny am'io zavatra io fa io ke tsy mety io io zany na ho ataona amin'ny conseil d'état ianao de mazary manamarina foana izy zay zany ny zavatra tena hoe raha de ka tsy mety ity sy fagnaran-dalàna ity sisy ministre ny eo dak sisy ny conseil de gouvernement zany satria ny gouvernement de araka amin'ny constitution de hoe ny premier ministre sy ireo ministre ny conseil des ministres koa zany de satria sisy ministre zao sisy conseil des ministres raha izy roy fotsiny manao an'izany eo sy conseil des ministres gn'agnaran'izay izay zany le zavatra hoe tsy ara-dalàna zany io convocation io zao raha ny lalàna dia tokony tsy hisy mihitsy ny fanolorana UPGE io am'izao fotoana izao satria tsy araky ny lalàna ny fandrafetana azy ny mahagaga am'izao zava-misy izao dia mangina avokoa ny mpahay lalàna eto amintsika indrindra fa ny fitsarana avo momba lalam-pandrenany na ny HCC izay nge mahatonga hoe tokony atao hoe mba apetraka malaky ny gouvernement fa sy lozana manao zavatra hafa apetraka malaky satria izy ny teneniko teo na ny famolovolagna ny PGE nge zany conseil de gouvernement manao anazy zany hoe ny premier ministre sy ny ministre perinasa fa sy ministre démissionnaire no atao hoanao an'izay de atrany amin'ny voalohany zany de efa tsy misy zany le zavatra tokony sisy atao raha ny tokony izy zao de tokony tsy misy io fivoriagna tokony tsy misy zany io fivoriagna raha ny tena izy raha manaraka raha manara-dalàna asika ny solom-bavambaoka moa de hitanao fa izy ny marao nisao de hoe keny any io fa ny tena hoe tokony ary amin'ny haute constitutionnel ary zany ny tokony manao an'izany hoe manao rappel à l'ordre hoe arao kely ange ny constitution satria zavatra anaty constitution daholo zany zavatra tenenisika zany sy lalàna fotsiny fa resaka constitution raha ilay fanapahan-kevitra sy ny antso nataon'ny prime ministre amin'ny fanolorana PGE io moa dia ny zoma fa sivy sy ny alatsinainy faharoa ambin'ny folo ny volana aogositra izao andrasana ny fivoaram-baovao fa manamba iny ny sampana fampalalam-baovao amin'izao alina izao Andriamatoa Julien Andriamarasata izay administrateur civil en chef de classe exceptionnelle no sady manampahaizana manokana ihany koa mahakasika ny fitantanandraram-panjakana mpikambana eo anivony boropolitika ny antoko tiky Madagasikara miarabanao tonga so eto amin'ny plateau ny MBS amin'izao alina izao miarabanao monsieur Germain ary miarabany voaka manaraka ny fandarana MBS tika ihany koa ary misoranareo manokana ny antsony tenanay zany amin'ity fandarana ity tonga de fanontaniana avy hatrany mahakasika indrindra izay hoe antso fivoriana tsara mpitondra izay ataon'ny mpikambany gouvernement moa zany ny prime ministre moa zany no marimarina kokoa satria mbola tsy ao anatin'ny fisanganany gouvernement tsika amin'izao fotoana izao inona no mahatonga an'ilay hoe tsy manara-dalàna ity fivoriana session extraordinaire ity amin'ny fahasivika sy ny faharoa ambin'ny folo ny volana aogositra io tsara ihany tokoa aloha mampatsiaro fa araky ny article 66 ny lalam-panorenana dia du premier ministre lehibe ny gouvernement no mamaritra ny fandarana asa anatanterahana amin'ny PGE zany police générale de l'État zay tokony atolotra ny parlement nalana amin'ny filan-kevitra ministre conseil de gouvernement nefa fantatsika tsara hatramin'izao fa mbola tsy mitsangana moa ny gouvernement ary ny gouvernement nisy teo zany de efa nametra-pialana indrindra faharoa ministre mpikambana anatin'ny gouvernement nametra-pialana daholo ary efa neken'ny président république izy amin'ny fametra-pialana zany tamin'ny 10 juillet lasa teo zany fa noho izany zany tsy voafaritra mihitsy hatramin'izao tsy nisy ny conseil de gouvernement nametrahana zay mamaritra izay programme anasa ny gouvernement zay mifataterana an'izay politique donc noho izany tsy tokony miveraka tsy tokony mbola isy le fanolorana an'izay programme anasa zay any amin'ny parlement raha tsy vita zay conseil de gouvernement zay marina fa fahefan'ny président de la république araky ny andininy fa 5 lalam-panorenana amin'ny alalan'ny filan-kevitry ny ministre mamaritra ny PGE zay mamaritra zay fa ny anankiray moa manao programme anasa fa président de la république mamaritra nefany dia tsy tokony nampiantso an'izay session zay izy satria mbola tsy feno ny fepetra takina ny prime ministre anolotra an'izay programme anasa amin'ny
fanatanterahana zay PGE programme ny politique générale ny état zay mahatonga ny manampaizana manokana mikasika an'ireny fitantanana ara-panjakana ireny na ny ireo mpanao politique zany na ny ireo mpailalana milaza fa ohatrany tsy misy le fanjakana zany tsisy état de droit eto Madagasikara satria efa ela ihany nadritra ny 7 volana zay ozy monsieur le président Ravalomanana tany amin'izy tamin'ny tompona raikitry ny tim teny amin'ny Belera tamin'ny Sabosy teo dia mbola tsy feno ny fametrahana ny gouvernement tamin'izany fotoana zany ka ohatrany hoe manao tsinotsinona mihitsy angamba zany le vahoaka malagasy ary manao tsinotsinona ihany koa ny antenimieram-pirenena zay mahatonga any miteny hoe tsy ara-dalàna zany les sessions extraordinaire amin'ny parlement zay nampihantsoany président de la république fiverana azy satria na le conseil des ministres ary dia milaza aminao satria mantsy ny amaritana an'le PGE izy moa ny ministre moa zany nanatrika an'izany conseil des ministres ary araka ny voalazan'ny article 55 raha mijery ny zava-misy Julien Andriamorasata dia hoe nisy foana zany ny conseil de gouvernement nandeha tao ambadika tao nisy ihany koa ny ministre mpisolo-tena zay mampandeha ny raha-pirenena moa zany amin'izao fotoana zao zany hoe tsy ara-dalàna ve zany ny andraikitra zay raisiny reto ministre mpisolo-toerany reto raha ohatra ka hoe miditra any anatina resaka famolavolanana tetika sakapoben'ny fanjakana amin'izao fotoana zao magaga mahatonga aloha ministre mpisolo-toerana ny gouvernement efa dia misy nametra-pialana ny gouvernement ny ministre ao anatiny hoe mametra-pialana ihany koa ary tsy manao afa-tsy le atao hoe expérience des affaires courantes mampandeha fotsiny zany ny raharaha andavanandro ny ministère zay no izy fa tsy hoe aneny ministre provisoire indray ianao zany aloha zay tsy azoko moa ny tena dikan'izay ko izy hoe tsy tokony misy mihitsy ny conseil du gouvernement tsy tokony misy ny conseil des ministres satria mbola tsy voatendry le gouvernement vaovao zay ampandehandra raha-pirenena ary tadio tsara fa zany PGE zany ige zava-dehibe zany ary tsy maintsy misy filakevitra ny gouvernement araky ny lalàna mihitsy zany mamaritra ny programme anasa anatanterahana ny gouvernement an'izany PGE zany ka manirana be mieritreritra an'izany ary zay natokony tsy tokony mbola isy les sessions na ho iaho manendraingana gouvernement mametraky gouvernement alohan'ny 5 alohan'ny zoma zao zany alohan'ny zoma zao zany satria amin'ny zoma moa zany le fivoriana tsara mpitaona ataon'ny parlement metraky gouvernement aingana aloha zany dia mandeha le filan-kevitra ny gouvernement vetivety dia eo zany no tokony mamizay voaja ny lalàna zay nge manerana be satria tadio tsara nge fa zany tsy fisiny zany état de droit zany milaza aminao zany fa zany sakana mihitsy amin'ny fampandrosoana zany manasatotra amin'ny fampandrosoana zany ka ohatrany manerana be mieritreritra an'izay zany ozy hoe tokony maka modely ihany tsika mba hipetraka tsara mihitsy zany fepetra takiny ny fitantanana mahomby ny raha-pirenena raha-mpanjakana zany eto Madagasikara raha iny antso zay efa nataony avy eo anivon'ny gouvernement iny premier ministre lehibe ny gouvernement iny dia tsy maintsy roso ao anatin'izay hoe fampahafantarana ny PGE zany ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny fantanina mipetraka hoe tafiditra ao anatin'ny lalàna ihany koa hoe ny solombavambahoaka afaka manao sosikevitra mandritra ny io fivoriana io ny amin'ny fanatsarana mety fanatsarana tokony atao amin'izay hoe tetikasakapobe ny fanjakana zay tsy afaka misolo tena n'ireo ministra ihany ve ny premier ministre raha ohatra ka hoe zay no zavatra mitranga tadio tsara fa zany filan-kevitry ny gouvernement zany zay tary amin'ny premier ministre zany nge dia anjarany dia manana fahefana feno le ministre manay anjara amin'ny ady hevitra mikasika an'izany satria nge ireo ministère ireo ministre nge natateraka an'izany miaraka amin'ireo tompona raikitra anatin'ny ministère izany programme anasa ampandehanana ny PGE zany ka tsy afaka misolo tena azy mihitsy tsy afaka misolo azy mihitsy ny premier ministre lehibe ny gouvernement ary lalàna dia tena mazava tsara mihitsy fa tsy maintsy conseil du gouvernement filan-kevitra ny gouvernement no amaritana izay programme anasa zay ampandehanana inio anatanterahana io PGE politique générale de l'état io raha ny tokony izy zany dia hoe anilena aloha zany na hoe tsy atao mihitsy zany io fivoriana io aloha raha ny fomba fijerinareo raha hoe lalàna ny resantsika raha vita naingana diaingana mametraka le gouvernement satria zay ny takily lalàna ka alohan'io fotoana io zany dia azo lazaina hoe raha miasa andro aman'alina zany ny gouvernement mijery an'io programme anasa tanteran'io PGE io dia mety le izy fa raha zay kosa tsy mety tsy ara-dalàna zay ary tokony ho reporter mahakasika an'ilay fifidianana be ny tanàna ihany koa satria raha rotana ihany fampiresahana aminao eto
ny 1 Desambra zany daty narosony senia ary efa nakatoavin'ny filakevi-panjakana zavatra misy de hoe hatramin'ny 17 volana Desambra raha ny fanazavan'ny filakevi-panjakana no ahafahana manatanteraka an'izay fifidianana ben'ny tanàna zay amin'ity taona ity. Efa indrona hemotra ny daty tokony hatanterana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina io. Inona mba fandraisanareo an'izay hoe fiemorana lava izay ho ataon'ny fanjakana satria raha ny feo mandeha de mety ho atao any amin'ny volana May any ho any ray izay hoe fifidianana ho ben'ny tanàna zay. Za de milaza fa tsy aga-dalàna zany. Fijeriko azy manokana. Satria tsy cas de force majeure mihitsy, tsy antony tsy azo anoarana mihitsy satria nilazaina tao mantsy ny antony de hoe satria le fiam-potoana ametrahana an'le fahefana mpanao lalàna de mbola lavalava ihany zany a. De lazaina koa zany eo fa hoe miandrotsika amin'ny fametrahana le gouvernement vaovao. Noho izany zany cas de force majeure zay de hemotra ny élection. Amiko manokana misy fepetra anankitelo lehibe takiny zany cas de force majeure zany. Fepetra voalohany zay amin'ny teny français de imprévisibilité. Zany hoe misy zavatra tsy voavinavina zany mitranga. Ary eo koa le hoe irrésistibilité, misy zavatra tsy azo toanana zany tonga. Le zavatra tonga ary misy le extériorité zany hoe misy toetra raha tsy miankina amintsika loatra fa miankina amin'ny ivelan'ny fanapahan-kevitra raisina moa zany zay mifanimbotra tanàna ara-panjakana. Ireo telo ireo zany no mahazo lazaina ho fepetra takin'ny cas de force majeure zany ka raha ohatra ianao miteny an'izany hoe fepetra ny fotoana ilaina ametrahana ny fahefana mpanao lalàna zany, zany ange fa prévisible zany. Zany ange fa fantatra zany tokony gérena zany zavatra zany, tokony jerena tsara zany zavatra zany, tsy cas de force majeure zany. Raha ianao milaza fa zany fotoana hoe fametrahana ny gouvernement monina tsy napetraka aingana ny gouvernement, tsy cas de force majeure zany. Efa anatin'le fitanana normal, ny cadre normal des affaires de l'État zany. Anatiny zany tokony efa jerena zany ary fantatra mialoha zany zavatra zany ka tsy cas de force majeure. Zay mahatonga ana amin'ny teny hoe tsy feno zany le fepetra ilazana fa ahemotra amin'ny 11 décembre 2024 ny fifidianana. Io moa zany efa nahemotra conseil d'état milaza amin'io de miomantsika zany fa tsy fantatra indray raha mbola sanatria ozy ka ahita hevitra indray ny fanjakana anemorana an'izany satria de milaza zay fa de tena hoe tena okare zay fa mba hipetraka fanjakana tandalana am'izay fiainantsika ty mba ahafahantsika miroso am'izany fampandrosoana maro an'izany fa raha io indray ny mbola memotra de tsy fantatra mihitsy hoe ahoana moa fandehan'le izy ary zay moa no kabary nataon'ny président Marc Ravalomanina tamin'ny tokony andraikitsy ny team teny Belery izy hoe tena manao tsinotsinona mihitsy zavatra io mivoaka malagasy ary tena manam-porofo fa tsy misy hatrany ny taona maro zay zany fanjakana tandalana zany. Zany fanjakana tandalana zany de fanjakana manaja ary mampanaja lalam-panorenana, manaja mampanaja lalàna sy ny didim-panjakana misy. Zany fanjakana tandalana zany de fanjakana manaja ireo fifanarahana iraisam-pirenena, traités internationaux, fanarahana na convention internationale mikasika ny fanajana ny zon'olombelona fahalalana fototra. Fanjakana afaka miady tsara amin'ny tsy fandriam-pahalemana zany ary fanjakana miady tsara amin'izany corruption zany kolokolo zany. Zay amin'ny ankapobeny atao hoe fanjakana tandalana ka raha ohatra ianao ka mbola hoe miezaka ihany tsy hanaja an'izany lalam-panorenana sy lalàna misy zany de ny heveriko fa de tena hoe efa tsy mandeha amin'izay lohany intsony tandalana ara-panjakana ary misy fiantraikany zany fampandrosoana ny firenena. Raha somary tsy aivina kely Julien Andriamorasata de zao fanjakana am'izao fotoana zao no isan'ny nanao lalam-panorenana tamin'ny taona 2024 ny 10 Desambra moa zany nanaovana an'izay lalam-panorenana zay fifidianana lalam-panorenana teto amintsika. Inona mety mahatonga an'ilay fanjakana hoe tsy manaja an'izay lalam-panorenana nataon'izay inona ihany koa ny andraisanareo mpanao politika an'izay fihetsika ataon'ny fanjakana satria miverimberina foana izay hoe fanitsakitsahana lalàna zay ataon'izao fanjakana zao. Zay no fanontaniana mipetraka hoe maninona tokoa moa zany miverimberina le tsy fanajana ny lalam-panorenana sy le lalàna misy ary ny didim-panjakana. Tsy fantatra no antony mahatonga an'izay fa de tena hoe asa ve fanahinina ve le izy sa efa misy fomba fiasa manokana zany io miverina tadio tsara fa tantanana ara-panjakana de tena ataoko hoe misy fitsipika mifehy azy, misy fepetra tsy maintsy ajaina. Tsy mitovy mihitsy zany tantanana rahan'ny secteur privé na ny tsy miankina fa misy satria fananam-bahoaka io tantananao io, vahoaka no tompony fahefana io zany mila mitandrina ianao amin'ny zavatra zay. Le tsy fanajana mihitsy an'le lalam-panorenana sy le lalàna misy io zany no miteraka tsy fitokisana intsony mifandraisantsika iraisam-pirenena.
marina atsika fa hoe mety manantena an'le fake na le FRD zany efa dia mahita fa mila mitandrina mafy mihitsy ny fanjakana mba hanitsy ny diany zany raha tia azo an'izany satria zany ange misy condition de déblocage fipetra maro dia maro takina mivoaka sa mivoly zany fa tsy resahana fotsiny ohatran'izao ary zay mahatonga ny fanjakana miazakazaka am'izao fotoan'izao mampandany an'ity manolotra an'ity PGE ty nefa na le fomba nanaovany azy ary tsy manaja an'le procédure zany hoe tokony isy averiko indray mandeha tokony isy conseil de gouvernement ataon'ny premier ministre tarihan'ny premier ministre aloha manaiky mamaritra ary mandany an'io programmation zay vao makany amin'ny parlement na de teo ary ny fiantson'ny président de la république session extraordinaire. Mbola reo be ny tanàna teo aloha ihany zao no mbola mitantana ny commune eny fotony inona no mety impacta na fiatraikan'izay zavatra zay raha ohatra ka hoe tsy rosotsika ny fifidianana be ny tanàna amin'ity taon'ity raha mijery ny zava-misy eto amin'ny firenentsika Julien Morasata. Tsy ivona fa efa tapitra tamin'ny 10 janvier nge 2024 ny mandan'ny maire zany hoe raha maire reo zany zao de manao ny atao hoe expédition des affaires courantes mampandeha ny raharam-pirenena raha ny commune andavanandro zany zao ny asan'ireo tanao hoe eritrereto am'izany zany fa tena sakany zany afampandrosoana satria fahefana eny amin'ny commune nge tena fahefana fifotony ampandrosoana commune fa mandroso reny collectivité de base reny de azo lazaina moa zany fa misy fiatraika amin'ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny na de tsy mbola misy tsara ny décentralisation eto amintsika zay zany no anankiray nefa moa dia zay manerana be anazy ity misy le haute juridiction zany hoe le fahifampitsarana ambony toy ny ACC tam'izany fotoana zany dia nanalava fandray ny durée an'le mandat an'le maire ohatran'izay koa ty conseil d'état ty zay manao mamorona cas de force majeure fotsiny hanymorona ny élection tanero am'izany fa na ny ACC zany na ny conseil d'état zany dia tsy manaja ny lalàna zay no mahatonga hoe ny fanjakana zany am'izao fotoana zao manahirana misy fa be dia be miteny an'izany ohatran'ny tsy fanjakana tan-dalàna intsony satria misolo toerana fahefana mpanao lalàna mihitsy ny ACC sy ny conseil d'état misolo toerana le législateur izy zany fa tsy fahefana zany ka noho izany araka le article 52 sy article 53 le lalàna fait jour zany fean'ny fitana sy ny référendum tamin'ny 10 mai 2018 2018 moa tsy izy iny de mazava ho azy fa zany fifitianana zany tsy maintsy tanterahana zany amin'ny ankapobeny zany tsy maintsy tanterahana zany tsy zany ala fifitianana zany nge de raha-pirenena anankiray miankina amin'ny hoavy ny firenena zany souveraineté nationale fandrianam-pirenena zany ka tsy maintsy tanterahana fa tsy amboamboarina na ahemotra lava ohatran'io zany la izy eny tena manerana be zany ataoko hoe obligatoire zany inilazana azy zany fifitianana zany ka tsy tokony amboamboarina ohatran'izay fa tokony ampiarina tsara mihitsy ny lalàna tsisy fatiantoka amintsika mihitsy fa raha nampiaritsika ny lalàna nge efa mba nandeha ny sotra miadana teo ihany ny raha-pirenena amin'ny ankapobeny ary tsy fanajana io tsy fisin'ny fanjakana tan-dalàna io nge de tao tsara miteraka ny instabilité politique zay mahatonga ny crise politique misy eto amintsika eto lazainy sasany moa fa tsy misy izy io misy io crise politique io noho izay tsisy fisin'izay état de droit zay Makasiraka anao Andriamatoa Julien Morasata nanaiky ny vahiny ato amin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra IMBS tamin'izao alina izao raha tsy ahivina amintsika mpanaraka ny fampahalalam-baovao dia izy dia administrateur civil en chef de classe exceptionnelle pa ihany koa pahay manokana fitantanana raha-mpanjakana ary eo ihany koa ny mampikambana azy eo anivony bureau politique. Makasitraka feny tompoko. Fa mbola mandidina indrindra izay hoe fiantsona fivoriana tsara-potoana izay atao ny gouvernemanta amin'ny anteny miram-pirenena izay dia nitondra ny heviny ihany koa ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara ho an'ny androany ity tamin'ny alalan'ny filohan'izy ireo mety raha anitra Razafimanantsoa nabarany ihany koa fa misy ny tsy fanaran-dalàna amin'ny fivoriana izay ho tanteraina ny zoma sy ny alatsinainy amin'ny ity volana aogositra ity nabarany fa voaray ny antso saingo hita eo ny toy ny siarany fanazavana atranjy fanadiadiana eo amin'ny sary sirindrantsariny mbola avatsara. Coquille adika tsotsotra hoe tsy misy votoatiny no azo amaritana ny zavatra hitranga eny anivony anteny miram-pirenena raha toa ka ny premier ministre irery ihany no tonga n'olitra ny fandarana sakabe ny fanjakana na ny PGE
ny lalàna nefa dia mametraka mazava fa afaka manao sosikevitra anatsarany io tetikasaka be ny fanjakana io ny solombavam-bahoaka mandritra io fotoana io tokony ho foanana ao anatin'ny lalàna ihany koa izany ny fisian'ireo gouvernemanta fa tokony ho san'ny premier ministra ireny ny raharaha isaky ny ministera raha izao fihetsiky ny fanjakana izao ho ny filohan'ny vondrona parlementaire ty maître Antra Razafy Manantsoa satria gouvernementa tsy misy inexistant angambany zay no manazava anazy kokoa hoe tsy ara-dalàna ny ministra ny premier ministra miolon'olona rery mialangalana miolon'olona rery izy rery zany mitingitinginy ery ambony ery zavatra coquille vide zay zany no misy eto amin'ity firenena ity ka tsy ara-dalàna le zavatra ho ataon'le premier ministre raha ho avy izy raha amin'ny fasify volana o sy fa amin'ny 12 volana o zao izy koa fa miandro au dernier moment va manao an'izay ho avy amin'ny antemera-pirenena zany hoe tena efa farany fotoana voafetrany lalam-pandrenana satria hoe ao anatin'ny 30 andro nanendrena azy izy no manao an'izay présentation politique générale de l'état zay ny tiako tenena ao anatin'izay zany de hoe na ny président de république zay mampiseho fa tsy mirotoroto ary tsy mirarah ny fananganana an'izany gouvernementa zany lany andro mandeha manao mijery ny Jeux olympiques de lasa lany andro misalitaka any Afrika any tsy ataon'ny lara-pamena ny fananganana gouvernementa zay fantatra fa miantera ny fiainam-pirenena ny premier ministre ihany koa zay ao anatin'izay dia mampiseho ihany koa fa hoe vitandrery zany ty raharaha ty ka manina raha ohatra ka tsy asiana gouvernementa fa tonga de hoe premier ministre fotsiny manao ny asa ministra rehetrarehetra ny ministra zay ao rehetrarehetra reo tsy manana zo mihitsy andray fanapa-kevitra na aka décision na aka mesure mi-engagé ny firenena zany ilay mahazava-dehibe ny fisiana gouvernementa no tsy fantatry ny filohan'ny pirenena ka mahatonga azy mbola samy tety firenena ny ivelany manoloan'izao olana maro lafy mitranga eto amin'ny firenena izao ho iatrany ny fanazavana raha lara-pamena aminy sy fatany hoe important amin'ny fananganana gouvernement dia efa natsangana io raha ivolana teoriana ve mbola tsy tafatsangana ny gouvernement nefa fantatra fa vao nanoa ny fifidianana solombavam-bahoaka dia efa fantatra fa tsy maintsy misy premier ministre ho atolotra vaovavao io na le taloha ihany no atolotra eo fa tsy maintsy misy fanolorana premier ministre vaovavao io dia tsy maintsy misy gouvernement ho atsangana io tsy misy zany le finiavana avy an'le président de république fa zay ady any anatiny ihany ny atotoerana sy ny pression zay mahazo azy sy ny zavatra rehetrarehetra mitranga ao anatin'izany fanangana gouvernement zany problème an'izany firenena no entina dia miatrika an'izany izy ary miassume an'izany ny fantatritsika dia mandeha ny fiainam-pirenena misy fanapa-kevitra mety amin'ilay vahoaka fa tsy hoe fanapa-kevitra kitotohatra an'izao hitantsika ny resaka jirama tsy misy fanandraisana fanapa-kevitra tsy misy fandraisana andraikitra avy amin'ny gouvernement nefa misy ministère zay tompony andraikitra an'izany jirama zany ny ministerany angovo ministerany rano fa vela manao kitotohatra an'izao hatrany zany dia aty amin'ny vahoaka ilay izy no misy fiatraikany ratsy voareny antso ho an'ny fivoriana saingy ho ito ny tohiny amin'ny fotoana io ho iatrany ity filohan'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara ity vavao ny fiainana antoko kosa ny aona sy ny tafa ary nampita retoromarika manokana avy amin'ny filoha nasionaly antoko ny bureau politique tiako Madagasikara androandry atao amin'ny commune ny taratany volonondro no anana tanterahana izany mamafisina nandritra izany fa miomana ary andray anjara feno amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ny antoko tiako Madagasikara ary isy ny fametrahana candidat manerana ireo commune eto Madagasikara fanadiadina eo amin'ny sary sirindratsarany mbola avatsara taoriny ny fanambarana nataon'ny filoha-mpanorona sady filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara fa andray anjara feno ary anana candidat amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ny antoko timy dia amperinasa ireo mpikambana eo anivony bureau politika fohiben'ny antoko amin'izao fotoana izao nisy ny fiaonana mivantana natao tamin'ny mpikatroka teto anivony commune talatany volonondry androandry fotoana nampitanany toromarika avy amin'ny filoha marika Ravalomanana ho an'ireo mpisehatra eny fotony ho an'ny antoko sy ny bureau politika mazava ny tanjony fa miomana amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ny antoko timy amin'izao fotoana izao ny eto anivon'ny antoko tiako Madagasikara dia efa miomana tanteraka ao anatin'ny fifidianana ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ho avy zao dia efa manomboka zany zay eo atao anivon'ny bureau politika nasionaly araky ny toromarika nomen'ny filohan'ny antoko misy moa ny note zay efa navoaka mahakasika ny fandrindrana ao anatin'izay fifidianana ben'ny tanàna zay ny fisafidianana zay mety ho candidat ary ny fipetra rehetra ihany koa takiana amin'ny maha candidat azy ary indrindra ny fanomezana toromarika ho an'ny mpikatroka rehetra
mba etrehana ny fifidianana dia efa manomboka manao ny fidinana ity fotony zay ary misatarana zany androany tetaon'ny commune talatany volonondry mahavelombolo ny fionana satria mariska ny mpanarady rehetra ny mpikatroka ary ny manatanteraka ao anatin'ny fifidianan'izay dia efa mampafantatra atsika ihany koa zany atsika manerana ny nosy fa hanomboka zany zay ho amin'izay fidinana eny anivon'ny commune zay dia isy moa ny noty ho aparitaka amintsika tsirairay avy mba ho fanatanterahana an'izay toromarika afan'ny filohan'ny antoky izay dia manentana atsika rehetra io manao anatin'ny fifidianana satria zava-dehibe io fifidianana io satria fahefana anankiray io ahafahana mampandroson'ny tanàna ary ahafahana ihany koa mametraka olona tena manana foto-kevitra manana ny vina ary indrindra mijoro amin'ny fahamarinana mba ahafahantsika mahazo fampandrosoana eny anivon'ny commune. Tanjona amin'ny fifidianana io ny azahoana be ny tanàna betsaka indrindra fa amin'ireo renivohim-paritany enina manerana any Madagasikara. Vokatra azo tsapahitanana ny fihetsika nasehon'ny vahoaka malagasy nandritra ny fifidianana farany teo. Ny itondrana fanovana miainga avy eny fotony no tarigetra apetraka ka isan'ny antony anaovana ny fanentanana amin'ny fitetezana ireo commune manerana any Madagasikara mba ahatsapany rehetra fa zava-dehibe io fifidianana ho avy io raha ny fanazavana atrany. Fa mahakasika indrindra izay vaovao ny fifidianana be ny tanàna izay dia betsaka ireo olom-pirenena no vonona andray anjara amin'ny fifidianana be ny tanàna ho avy io. Etsy andany anefa dia isan'ny mamparisarisa ny olom-pirenena ny fahitana ny lesoka ataon'ireo olom-boafidy amin'izao fotoana izao. Fanadihadiny sitraka Ratovina Ambinitsoa eo amin'ny sary sindrindratsariny ny Arotanjona. Maro ireo lesoka sy fampanantenana sy tanteraka hatreto raha atao jeritodika ny ankamaroan'ireo asan'ny lokalokan'ny olom-boafidy tamin'ny fiampelezan-kevitra nataon'izy ireo. Leo sy velotariana lava ny vahoaka manoloana ny kobakambava ataon'ireo mpitondra. Be ny tanàna hitondra ny etaetan'ny vahoaka ny tsara hofidiana sy hanohy ary hanarina ny asa fa tsy be ny tanàna hipetrapotsiny ka tsy hahavita n'inon'inona. Maharisika ny vahoaka ny fidy sy hanefa ny adidiny dia ny mba hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena sy ny tanànany fa tsy handetika azy akory. Olona tena mahay mandray andraikitra mahita ny tena fotony ety amin'ny tena fokotany onenany vahoaka zany eo amin'ny lafa amin'ny ara-tsosialin'ny vahoaka aloha zao ny tena manahirana amin'izao fiainana zao ny olana zao ny fako aloha zao mbola betsaka tena betsaka mifankatia faritra misy anay ety ny fiainam-bahoaka zary tsy milamina tsara ny fandriam-pahalemana moa mangany fotsiny tsy tenena tena tapaka foana amaly ariva zao nanomboka tamin'ny enina ny tapaka vao tamin'ny 9 alina vao miverina ny alahady vao tamin'ny 5 ny tapaka any amin'ny 3 maraina ao anatin'le fahasairanany tena hoe fandalohan'ny mpangalatra mihitsy vao tapaka jiro ny rano tapitapy mibetsika mandeha mibetsika mijanona izay ny olan'ny rano milahatra foana zany mipompe tsy mbola nahita pompe hoe nandeha ara-dalàna fa milahatra foana amin'ny pompe sahirana satria rotoroto lava be le fanaovana azy ohatra zao anaty sibetsy misy rano nefa ny anao voatery tsy maintsy mbola milahatra eny amin'ny pompe dia zary lasa tsy dia madio tsara zany le zavatra ampiasana fa lasa manenjinenjika lera salany hoe manenjika lera ianao zany amin'le izy fideka olona mavita matsiaro tena kristianina mavita ny ety dia rehetrarehetra zany ohatra hoe ny manao lalana indrindraindrindra ny ordure etan'ny tanàna ohatra hoe mitatatra Tananarivo zao makany ty lemaka ty betsaka. Misy kosa anefa ireo olom-pirenena tsy mazoto anefa ny adidiny noho ny tsy fandraisana andraikitra ireo olom-boafidy teo aloha ka izao mampikaikaika ny vahoaka izao. Tsy mazoto mifidy zany fa ny ana le resabe tsy laiko dia lasa tsy misy le kopakambava dia aleoko tonga dia eo ihany dia sady tsy hanova amin'ny fiainako mihitsy na hifidy ana tsy hifidy za tsy maintsy mivarikena foana na iza ny lany na iza ny tsy lany. Tsy afaka ny raviravy tanàna nefa manoloana ny raharaha-pirenena raha tena olom-pirenena vanona sy vonona. Manodidina ny 3,990 ireo commune manerana ny Madagasikara hatreto raha mbola tsy nisy ny fiovana. Samy andray olom-boafidy vaovao avokoa ireo aorian'ny fifidianana be amin'ny tanàna tokony atao ny 1 Desambra ho avy izao.
fa tsy efa nirery ny fanarenana ny firenena izay efa latsaka ao anatin'ny fahatrana tanteraka amin'izao fotoana izao hoy ny firaisamben'ny ray aman-dreniny Androandry no mafisin'izy ireo fa manana adidiny rehetra ka fotoana izao tokony amindronana ny hery ikaroam-baolana ho an'izao firenena izao miroso amin'ny dingana manaraka mba anatrarana tanjona ny ray aman-dreny ary mambolavola ny paikady mba entina anatrarana izay tanjona izay fanadiadiana. Ao anatin'ny famolavolana ireo paikady ento manarina ny firenena araka ny foto-kevitra ijoroany hatramin'ny fahateran'ny firaisamben'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Dingana teo lehibe no tanteraina miaingy amin'ny fanantonana ireo ray aman-dreny rehetra eto amin'ny firenena. Avy eo miroso amin'ny fampahafantarana ny olom-pirenena ny fototry ny olana, mipakatra any amin'ny fanomanana fionam-be andrasan'ny rehetra fanapa-kevitra manoloana ny zavamisy. Mbola misy ireo zay eretreretina ho manan-kaja, manam-boninahitra, manany maizy aty eto amin'ity firenena ity. Ireo rehetrarehetra reo no eretreretin'ny ray aman-dreny mba ho antoniny, ho fampiresahana, mba hahatonga ny herivelona rehetra hiombo-kevitra amin'izany fanavotana firenena izany. Tsy sanatria ho vitana irery, fa kosa izahay manome tokony rehetra fa ny fitambaram-beny rehetra no afaka hoentina manavotra an'ity tanindrazantsika ity. Mibaribary toy ny vaiakandrina ny olana maro lafy miatra amin'ny firenena malagasy ankehitriny. Mikoroso fahana avokoa ny sehatra rehetra na isosialim-bahoaka na ny toe-karem-pirenena izay miantraika amin'ny sambatan'olony. Tsy misy fampandrosoana vanina. Midika izany fa miaina anaty fahalovana tanteraka ny firenena. Efa tara raha izao vohikatsaka fanarenana hoy ny ray aman-dreny saingy mbola azo atao tsara ny manarina izany anatin'ny fiombonana sy firaisan-kina ny rehetra. Efa ao anatin'ny fahalovana atsika fa tsy hoe vao manomboka le fahalovana. Dikan'izay raha ny tena marina tara. Raha ny zavatra mitrangy eto amin'ny firenena tara zany antsona izany. Kanefa aleo kosa tara toy izay tsy misy. Fa aleo tara mahatratra tanjona toy izay mirotoroto nefa tsy tonga any amin'ny. Nampiaka-peo ihany koa izy ireo androany mahalona ny fanapahan-kevitry ny governemanta mampiantso fivoriana tsy ara-potoana ny parlemanta ny Izomasy ny alatsinainy ho avy izao. Fivoriana tsy ara-potoana mba ahafantaran'ireo parlemanta ny fandaharana asa fanatanterana ny politika akaben'ny fanjakana araka ny 5/9 ny lalam-panorenana. Tsy fanaran-dalàna no sady fanalam-baraka ny firenena ny zavamisy hoy ny fanazavana. Anaiky an'izany koa ve reto solombavam-bahoaka reto hoe olona démissionnaire ivelany lalàna agny no miantso azy dia anaiky very zareo manaitra ihany le izy hoe hitondra ny programme n'ilay gouvernemanta. Ny mambrany gouvernemanta ny tsy misy dia izy le hitondra an'izay eo amin'ny amin'ny parlementaire izy le hitondra azy eo mba miangavy re aza lay baraka ohatra zao le firenetsika mamenatra loatra ny tokony nataon'ny filohan'ny repoblika dia nametraka an'ireo gouvernemanta reo ho ara-dalàna aloha. Zay fotsiny any dia milamina ny zavatra rehetrarehetra. Tsisy akoatran'izay. Fa dia tsy maintsy andika lalàna foana ve tsika amin'ny zavatra rehetra zay atao. Ary zay tianareo ihany zany tsy maintsy atao eto. Tsy maintsy mandraindraikitra ny ray aman-dreny, tsy amela tarazo ratsy ho an'ny zanaka malagasy any aoriana, vokatry izao gaby raraka sy tsy fahaiza mitantana izao. Nanatanteraka fivoriana mikatotrano ny firaisambe androany, tsy nisy nipika ireo votoatin'ny resaka nataon'izy ireo nandritra izany. Eo amin'ny voavoany toe-karena kosa indray dia miazakazaka ny fitotongana ny sandany ariary amin'izao fotoana izao. Raha ny fanadihadiana dia efa manafosafo ny 5,000 ariary ny takalo ny euro iray amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Antony maro no mahatonga izany hoy ny mpahay toe-karena fanadihadiana Antony Aratiana eo amin'ny saritry ny ratsarin'ny Mathieu Prince. Teo anelanelany 2 janoary hatramin'ny 12 mars 2022 ny tombony vidiny ariary ka tafakatra 7,7 faingo 2,7 ny ariary raha oharina amin'ny euro. Tafidina 5,7 sy 4,000 faingo 2,20 ariary ny iray euro raha 700 sy 4,000 ariary zany volana janoary lasa teo. Entina ilazany zany fa nahazo aina ny sandany ariary raha ny fanadihadiana nataon'ny banky FIB. Aty amin'ny volana aogositra miazakazaka ny fitotongany ny sandam-bola ariary. Izany hoe rehefa miakatra ny sandany euro manoloana ny ariary dia midika izany fa mitotongana hatrany vola malagasy. Androany 9 aogositra tamin'ny 3 ora sy sasany tolakandro teo nananika ny 2,7 sy 4,000 ariary ny iray euro raha natotanisa navoaka ny banky FIB ny Madagasikara.
kely sisa dia isanda 5,000 ny euro iray raha ny takalony voaka mivoatra isan'ora ny fivoarany ary tsy mitsaha mitotongana hatrany Antony maro no mahatonga ny fitotongana ny vola malagasy ho ny paito ekareny miakatra le izy satria isika mamoaka vola vahiny betsaka reo importation zay tsy maintsy ataontsika ireo nefa ihany koa tsy maharaka zany le singa hafa ataon'ny vola miditra amin'ny tourisme le transfert ataon'ny fianakaviana avy any ivelany makaty ny investissement direct étranger na malala ny conditions sy ny atmosphère ny business eto Madagasikara dia lasa tsy maintsy miakatra izy zany na dia atao hoe misy ihany aran'ireo fidiran'ireo vola zay vahiny versena rehefa le manao findramana na fitrosana na fanomezana avy any amin'ny mpamatsy vola ireny sarotra ny anarana ny ariary raha tsy mitombo ny fanondranana izay mampiditra vola vahiny ho an'ny firenena ary mampiena ny entana farany hitatra ny fahantrany efa iainana eto amin'ny firenena hoy ny fanamafisana fa ny vidin'ny entana zay afarantsika zany dia tsy maintsy manaraka ny vidin'iny ihany koa satria hamoaka vola vahiny ireo manafatra entana ireo zany voatery tsy maintsy miafy zany ny mpanjify satria ny vola miditra manaraka an'iny mety tsy araka ny fiakatry ny vidin'ny entana vokatry le fanafarana iny dia lasa mety hitarika fiafiana fantrana moa zany efa raha malala fa mety hitatra ny amin'ny lafiny hafa koa le fantrana amin'izay fotoana izay dia ankoatran'izay moa zany ny dépréciation le vola zany efa raha na malala hoe iny no au niveau macroéconomique iny no efa mampiendanja ny balance commerciale na ny mizana ny tsena sy ny balance des paiements ihany koa manaraka an'izay raha nitaria marika navoaka ny banque FUB-ny Madagasikara teo nelanelany volana martsa 3 sy ny volana martsa 4 ny tombo 7,3 ny vidim-piainana voakasika izany ny vidim-bary izay nisondrotra 4,3 ary 7,2 ny angovo itombo ary amafy ny favoazana raha ny zavamisy ankehitriny ho ny fanazavana tsy afaka mamokatra ny ankamaroany malagasy fa mivelona amin'ny vola iainana androany ihany na ilay antsoina hoe économie de survie ho vitsy ny asa afaka iforona noho tsy fisiny ny fampiasam-bola mamokatra ny arana dia mety hiena zany rehefa mitohy lava reny le zavatra misy amin'izao fotoana izao dia miatraiky zany any amin'ny fahasalamany amin'ny satria tafiditra ao anatin'ilay investissement amin'ny capital humain le resaka fahasalamany ny fampianarany ny fiomanany amin'ny fisotrondronono sy ny protection sociale raha sanatria misy ny voina sy ny sisa tsy afaka mihitsy zany tsika ampitombo an'le arikarena faobe zany satria rehefa tsy afaka mampiasa vola dia tsy ho afaka anitatra famoronana asa dia rehefa tsy afaka manitra famoronana asa dia istagna zany ny vola miditra ho an'le firenena sy ny isambatan'olona dia ho sarotra ny fanarenana ny toe-karem-pirenena mitaky faiza mitantana sy fanatanterahana ny zavamisy fa tsy vita ny vava fotsiny ihany vaovao ny fanabeazana kosa indray mbola lavitra ny lalana ho an'ny Madagasikara amin'ny fametrahana fiarahamonina mirindra vokatry ny tsy fanaovana lahara-pahamehana ny fanabeazana sy ny fampianarana hoy ny ray aman-dreny maizina ny hoavin'ny ankizy sy ny tanora malagasy raha tsy misy ny fanapahan-kevitra matotra sy fanarenana aingana manoloana izany fanadiadiny andro miaratiana eo amin'ny sary sy rindrantsariny Mathieu Prince miaingo ambony tsikoko ny malagasy sady marary ny mamenatra ny zavamisy ankehitriny tsy mipetraka eto amin'ny firenena intsony ny kolotsainy fahaiza-miaina sy ny fanajana ny fitsipika izay miantoka ny firindran'ny fiarahamonina simba ny fanabeazana mila fanamboarana aingana ho anoavin'ny zaza sy ny tanora malagasy tena mila ezaka be mihitsy amin'ny resaka le fanabeazana amin'izao fotoana izao reo moa zany ny tanora ny tena ho antoka ty ho avin'ity firenena ity dia tena mila ezaka amin'le fanabeazana tsy le fianarana fotsiny ihany fa le fanabeazana amin'le maha-olombelona mihitsy zany tena mila ezaka be tokony atao fanajana le fitsipika ny fiarahamonina na ny fitsipika na ny ampianarana zany aty amin'ny fiarahamonina tena mila miezaka amin'izay na ny fahadiovan'ny tanàna fotsiny eto Antananarivo aranga dia tsy fanarahana fitsipika ary raha ohatra hoe tsika rehetrarehetra zany manaraka fitsipika dia be da be ny zavatra miova dia izay zany mba miezaka amin'izay hoe fanarahana fitsipika miainga amin'ny fanabeazana sy fampianarana ny ankizy no aingany amin'ny fampandrosoana ny maha-olona sy ny firenena tsy izay intsony anefa ny misy ankehitriny tsy mahavita mampiana zanaka intsony ny ray aman-dreny manoloana ny fahasahiranana andavanandro
lasa mirenireny mameno ny arabe sy ny sisin-dalana sisa ny ankizy mbola tokony hianatra ka lasa vesatra ho an'ny fianakaviana sy ny firenena. Fa tsy zakan'le olona le farim-piainana zany a dia lasa mijanona ho azy le ankizy. Mbola kely dia afa mahita ny fitazana any amin'ny ankizy alehibeazina amin'ny fomba mampalahelo. Ray aman-dreny zany tsy mahalehibe azy tsony fa lasa mirenireny dia lasa manaonao foana le ankizy amintsika miteniteny zao. Maizina no avy ny ankizy sy ny tanora malagasy raha tsy misy ny paikady enti-manarina izany hoy ny fanazavana. Raha izao no fiainantsika ray manontolo a fotika no avin'le ankizy rehetrarehetra fa manan-karena ihany sy manam-bola ihany zany mampianatra ny zanany a any amin'ny fianarana fa le kelikely anina zany satria izao tsika tsy misy an'izany hoe ambanimbany atenatenany faratapiny. Tsy misy tsony ny atenatena fa tonga dia na ambany na tanany tonga dia ambony. Porofo mitoaka mitendry fa tsy laharam-pamiaina ho an'ny fitondram-panjakana ny zava-misy iainan'ny mpianatra ny trangany amin'ny oniversite ankehitriny ka isiana fitokonana lavarendy. Olana azy vanana ny vatsim-pianarana sy ny fototrafitrasa. Tsy misy fijereny zany ka metraika amin'ny fianaran'ny mpianatra. Anaovan'ny fanjakana atrambona zany le ankizy tsy mandray voly, tsy mandray an'le borsa tokony ho raisiny le ankizy a. Rehefa tsy mandray an'le borsa le ankizy a dia lasa manaonao foana zany, lasa manao grevy. Dia eritrereto amin'izany fa haizan'le ankizy zany a ny laboratoire zany efa tsy misy tsony amintsika miteny tsy manana laboratoire. Matombo miditra laboratoire ny ankizy zany amin'izao a dia resaka vola be zay vao mahita hoe anao recherche anankiray ny ankizy. Tsy mifanjakana tsony manao an'le recherche fa le ray aman-dreny zany a miantoka an'le recherche ataon'le ankizy. Sahiran-tsaina amin'ny hoavin-janany ny ray aman-dreny manoloana ny zava-misy. Le hoavin'le tanora zany dia tsy maintsy miaina amin'izao aloha, tsy maintsy miaina amin'izao aloha dia tena tsy maintsy lazaina amin'ny tanora koa moa zany tena zava-marina hoe izao aloha zany ny zava-misy ezaka ny tanora dia miezaka koa fitondram-panjakana mba mijery maso tsy miangatra ny zavatra mitanga amin'izao fotoana izao fa hita hoe amaray aman-dreny moa zany dia hoe mampalahelo mijery an'le ankizy. Fototra iray ahafana manangana firenena vanina ny fananana olom-banona eto amin'ny firenena. Maro anisan'ny tanora manana herijika hitondra ho an'ny fampandrosoana saingy mbola lavitra ny lalana. Maro ny ezaka mila atao. Mila politika mpampandrosoana azo tanterahana tsara ny fanarenana ny firenena fa tsy vita ny resaka mbola tabatra. Vao ny fahasalamana kosa indray dia parazita hita any anatin'ny malotony saka na any anatina sakafo no mahatonga ny aretina toxoplasmose. Mahatratra hatrany amin'ny 4 volana ny fahavelomany ity kankana ity. Araka ny fanadihadinina dia betsaka amin'ny malagasy izany hoe manodidina ny 20 isanjato ho an'ireo voan'ity aretina ity no tsy mahafantatra fa voan'izany aretina izany ny tenany. Ho ana tobim-pahasalamana iray izany tsidian'ny mpanao gazetina Androandry dia fantatra fa 15 isam-bolana no voan'ity aretina toxoplasmose ity. Fanadihadiny Onso Fifaliana eo amin'ny sary sirindratsariny Mathieu Prince. Aretina vokatry ny parazita mikroskopika iray na koa hoe kankana antsoina hoe toxoplasma gondii ny toxoplasmose. Miparitaka amin'ny alalan'ny maloton'ireo biby voan'ilay aretina toy ny saka, ny fihinanana hena manta na tsy masaka tsara ary ny fihinanana legioma sy voankazo voaloto no mahatonga ny toxoplasmose. Marary an-doha matetika, marary tenda, manavy, reraka ny vatana ary manakotsako ny hozatra, ireo ny fambara fa voan'ny toxoplasmose ny olona iray. Mety hiteraka fahasarotana lehibe amin'ny vehivavy bevoka sy ny olona manana hery fiarovana malemy toxoplasmose raha toka tsy voatsabo. Ny toxoplasmose dia aretina zava mikakana. Misy anaran'le kakana antsoina hoe toxoplasma gondii. Io kakana io dia hitantsika eny rehetrarehetra eny. Amin'ny alalan'ny rano mandeha iny mety nisy an'ilay kakana, mety amin'ny alalan'ny transfusion sanguine, mety amin'ny alalan'ny greffe d'organe, amin'ny alalan'ny taitsaka, amin'ny alalan'ny volon'ilay saka, amin'ny alalan'ny voankazo zay tsy voasasa tsara fa tonga dia nohanina. Manarak'izay amin'ny alalan'ny fihinanana ny hena io raha tsy masaka, tokony andrahoana adiny 2 foana ny hena. Inona avy ny hena mety hisy an'io toxoplasmose io? Henana omby, henana ondry, ny henana kisoa, ny henana soavaly mety ahitana an'izany daholo. Ny fihinanantsika an'itony coquillage lay tekateka sy ny namany reny kokoa dia mamindra be ny toxoplasmose. Dia alohan'izay rehefa mikarakara ny sakafo dia atao madio tsara ny tanana. Ilaina dia ilaina ny fahadiovan'ny tanana ireo voankazo sy legioma mialohan'ny hinanana azy mba hisorohana ny toxoplasmose.
Araka ny fanadihadiana dia ilaina andrahoana adiny roa raha kely indrindra ny hena hisorohana ny toxoplasmose, ny fanaovana vaksiny ireo biby fiompy sy ny fanadiovana azy ireo isan'andro, ny fanaraha-mason'ireo mpitsabo biby ireo, biby izay tokony hohanina alohan'ny hamonoana azy dia fomba fisorohana azy. Azo atao tsara ny mitsabo ny toxoplasmose hoy ireo mpitsabo. Fepetra tokony atao zany ho raisitsika eo anatrehan'ny toxoplasmose fanaovana ny WC, ny tsy fampiasana ny zezika ny tain'olombelona ho atao zezika, dia ny fandefasana ny rano. Ny vétérinaire tena tokony andrainy andraikiny amin'ny fanaovana contrôle n'ireny hena rehetrarehetra amidy ireny isan'andro. Fa atao madio foana ny saka dia atao madio tsara koa ny trano ao an-trano mba hisorohana ny fiparitahany io aretina io. Azo atao tsara tompoko mitsabo ny toxoplasmose fa tsisy an'izany hoe ny sasa moa andangana hoe misy resaka hoe tsy azo tsaboana hono io hoe azo tsaboana toko fa manatona ny mpitsabo zay nianatra manokana momba an'izany aretina. Manerana izao tontolo izao ny aretina toxoplasmose ary heverina fa mitondra ny toxoplasma gondii ny hampatelon'ireo mponina maneran-tany. Raha ny any Azia sy Amerika manokana dia ambany ny tahan'ny fianaky ny aretina ary eo anelanelan'ny 20 isanjato sy 70 isanjato kosa raha ny any amin'ny faritra hafa maneran-tany. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa dia nanambara ny Bank of Japan ny fa mitotongana ny tsenam-bola aziatika ny alatsinainy lasa teo noho ny fiakaran'ny sandam-bola iena no antony izany ary mety ho tahotra amin'ny mety voka-dratsy ho an'ny fifanakalozana ara-barotra any Etats-Unis. Fanadihadiana. Ny totongana ny tsenam-bolany aziatika raha ny fanambaran'ny banko japonais, ity no fienana isa lehibe indrindra teo amin'ny tantara. Eo fiakaran'ny sandam-bola iena sy ny tahotra ny fitotonganana ara-toekarena any Etats-Unis. Araka ny fanazavana, ny tombo ny tanjana-bola amin'ny fampiasana vola iena sy ny fitotongan'ny toekarena izay mampiena ny fanantenan'ny mpanondrana japonais. Ny latsaka 100 ny fanondrona kospi eo amin'ny sehatry ny fitantanam-bola sy ny teknôlôjia ho an'ny Korea Atsimo. Ny aran'ny fiatoana faran'izay mafy indrindra dia nandritry ny varotra isan'andro izay ny fanakalozan'ny Japon sy Korea Atsimo. Izany dia natao mba hisoroana fitotonganana ara-toekarena sy ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny Etats-Unis. Ny latsaka 4.7 isanjato ny Nasdaq, ny anjera teo amin'ny 12 isanjato kosa ny SP dimanjato. Ireo pahy toekarena avy eo amin'ny Goldman Sachs dia samy nilaza fa hitomba hatramin'ny 5.20 isanjato ny mety fitotonganana any Etats-Unis ato anatin'ny mandritra ny 12 volana ho avy. Tapitra ny fampalalamba voatsika tompoko lasy tompoko vavy tamin'izao ariva izao makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ihany koa ireo teknisiana nampitany sary sy ny feo tamintsika tsirairay avy tany. Ny sampana fampalalamba vao no mametraka ny soavatsara fa ny fandarana kosa mbola mitohy eto amin'ny fahitalavitra MBS. Veloma tompoko.